Nahita an'ity annonce-ny fanjakana ity mahakasikasika an'le Divy Loterie 2027 omaly 5 novembre 2025 zany de somary taitra kely hoe ay nitsokatra zany le isa satria nandefa annonce zareo neritreretiko hoe ilazalaza an'le daty zareo fa nandiso fanantenana le izy de ovakiko amintsika annonce fo kely phrase anankitelo ngamba no nataony zareo tato hoe fanovana osy izy ho amin'ny fandraisana anjara an'ilay Divy Loterie programme zany de ny taona 2027 zany de teny zareo hoe ny département izay mikarakara an'io osy izy de manao ny implémentation rehetra izay ilaina amin'ny fandraisana anjara ho annoncena eo osy izy ny fotoana ny daty fanomboana amin'ny fandraisana anjara rehefa praticable zany osy izy de ny daty izay ahafahantsika mijery amin'ny anaran'ireo izay voasaky ny anarany dia holazainy zareo koa zany de niteny zareo hoe ireto fanovana reto osy izy de tsy hisy fiantraikany amin'le visa application period osy izy ho an'ireo izay voasaky zany ny anarany ho amin'ny Divy 2027 de teny teo hoe le daty ho an'ireny olo reny osy izy an'le voasarika zany ny anarany de hahazo sy karakarany taratasy manomboka amin'ny octobre 1er octobre 2026 hatramin'ny 30 septembre 2027 zany hoe rehefa voasarika zany ny anaranao tsy maintsy any amin'ny taona ho avy any de tsy miova zany izay daty izay inona ny zavatra azo sotomina zany amin'ity tsy mbola miteny daty exact izy fa afaka manao estimation kely tsika hoe raha tsy miova zany ilay daty ikarakarana an'ilay taratasy zany rehefa voasaky ny anarana izay mijanona amin'ny octobre ka hatramin'ny septembre ihany amin'ny taona zany de mety anoany amin'ny volana Jona, volana Jolay farafahatarany volana aogostsika no mahita amin'ny anaran'ireo olona izay voasarika ny anarany zany koa midika hoe farafahatarany zany any amin'ny tapatapaky ny volana Desembre any zany tokony efa mandeha zany io fandraisana anjara io satria misy an'izay volana maromaro zay ikarakaran zareo andefasany zareo an'ilay loterie process zany mba ahafahana mijery an'le hoe mba ahafahana mijery an'ireo izay voasarika zany ny anarany de ny tsara ho fantatra fotsiny zany ohatra eto hoe efa hisokatra tsy elo izy io fa mila miomana amin'izay itsika tsirairay avy inona ny zavatra iomanana ny zavatra iomanana tsara de mila mamaky tsara an'ireo critère izay ahafahanao mandray anjara mila manana an'izay sary alatsaky ny telo volana izay de mila manana an'izay $1 izay fanovana ho apetraky zareo zany amin'ity fandraisana anjara ity zany mbola tsy fantatra hoe ahoana ny fomba fanoavana anazy satria mbola processy vaovao izy ity de arao foana ny page tsy mitsahatra ny mandefa mise à jour na mandefa vaovao atsika mahakasikasika an'ity programme mpanjakana amerikanina ity eto rehefa ohatra ka misy vaovao zay fa de amin'ny manaraka indray maso to.